Amin'ny fifaliana lehibe indray no azosoana rahatokatrantsika ny amin'ny zao izao ny ambasadran'i Aozoa Elia no mandroso atotokatrantsika eo amin'ilay hoe ny Andriamanitry ny Abrahama ve miaraka amin'ny Koran'ny Silamo sa amin'ny Sefer Toran'ny Jiosy. Izay no jerevantsika trentsika ho any amin'ny lanitra zany, ho any amin'ilay Andriamanitra ny Abrahama, ilay namorona an'izao tontolo izao. Ka raha hijery an'izay tena namorona sy teo vonjena izay ianao, efa nampianariko antsika foana izay dia aleontsika mitady ny marina. Mihaino ny marina dia tsy misy mamita tena intsony. Be loatra izay fitakefa nandeha izay, aleo miverina amin'ny marina amin'izay jenolojia. Ary fampianarana lalana fahatelo no fampianarana iarahantsika indray ny amin'izao anio izao. Avy hatranintsika dia hijery ary hoe aiza marina no ahitana an'izany famarihana mikasika ny Andriamanitra Abrahama, satria misy boky anankiroa hitantsika zao, samy miteny ny momba an'izany hoe i Abrahama. Hitantsika ny Sefer Toran'ny Jiosy aloha izay efa tany aloha, ary ny bokin'ny Korana koa teoriana, samy miara miteny ireo. Ay zany ny tokony ho arahana zany, ay zany rehefa tena mipetraka. Satria samy manana ny fiteniny koa dia samy manana izay lazainy. Mazava ho azy dia tsy mety jerevantsika zany. Ary izay ny asan'ny Elia zay, izay no nanorahana ny Elia. Ilay efa niseho hatramin'izay dia ny fahamarinan'io dada Iava io mampahafantatra antsika hoe aiza lalana tokony aleha, satria misy teny anankiroa samy milaza Andriamanitra Abrahama. Izay ny antony hoe aiza ilay Andriamanitra Abrahama no tena mandeha zany. Voalohany indrindra aloha zany ahafantarana fa hoe iza ny tena milaza ny marina zany. Aintsika ny tena hijery ny marina dia tsy maintsy mijery foana ny tantara itsika zany, mbola araka ny soratra masina ihany koa sy araka ny zavamisy. Ny zavamisy zany dia mahita tsara mihitsy fa raha ny bokin'ny Jiosy izay mitantaran'i Abrahama dia efa tany amin'ny taona moins 2000 tany ho any zany efa nanomboka an'izy. Izay ilay atao hoe Sefer Torah. Ka raha ny bokin'ny Jiosy tany amin'ny taona moins 2000 ary izay nampiany Mose taty aoriana tany amin'ny taona moins 1500 tany ho any, dia précision moa zany dia efa ela loatra moa ny dady ka dia sarotra be no précision zany, fa manodidina eo daholo ny fisian'izy. Misy moa moka daty hoe tany amin'ny taona moins 1800 tena nisy ny bokin'i Abrahama, ary tany amin'ny taona moins 1300 tany ho any ny bokin'i Mose. Dia mazava zany efa tany aloha daholo zareo efa samy tany amin'ny andro tranainy. Ka rehefa samy tany amin'ny andro tranainy zany dia tsy misy tsony zany ny tokony teny antsika hoe misy mbola tany alohan'izay. Zareo zany ny tany aloha, zany hoe ny bokin'ny Jiosy izay tranainy zany dia mazava ho azy fa any amin'izay tranainy foana misy ny marina. Ka iza moa zany afaka hiteny hoe tsy marina io, satria ilay zahatra hitantsika fa efa tany aloha tany io. Ary izay rehefa fampianarana faharoa mekonareo teo hoe nararotin'ny olombelona, nararotin'ny olona izay tsy fantatra mihitsy ina aloha ny antony nahatonga azy nanao an'izany, ny fiatezeran'ny dada Iava tsy nety niaraka tamin'ny Israelianina. Ka rehefa tsy niaraka tamin'ny Israelianina intsony dada Iava dia nararotin'ny olona amin'izay no vaina ianarana. Izany hoe nanao izay mahatezitra an'io dada Iava io daholo ny olombelona rehetrarehetra. Ka mazava azy fa io dada Iava io fa miteny mihitsy hoe ny voninahitro tsy meko ny hafa ary ny anarako tsy azo lotoina dia tsy anaiky an'io noviana izy. Ary izay ny natongavany Elia ankehitriny anamarina an'izay teny izay, anapirofo an'izay teny izay, ampafantatra an'izay teny izay hoe tsy manaiky an'io mihitsy io dada Iava io, na ino no teneninao, na ino ho ambaranao dia tsy hoe kely noviana ty sary mandeha ty.
fa izy zoana ingeny nandro iany any zanak'Israely ka raha mboreta koa fa miveriny azy zao fa fanazimbazimbana azy zao dia tsy maintsy ho avy koa ny fikapohana mafy izay ataony ary ity tsy vita ny fikapohana intsony fa tena fandringana sy fandravana andreo izay rehetra nanao tsinitsinina anazy satria efa namoaka teny hoe ny voninahitro tsy azo lotoina ary ny anarako tsy meko ny hafa ka raha iaiavano anarany dia tsy azo nohovaina zavatra hafa zay ka zay raha tonga tsika mijery hoe aiza zany nentana le orizinalina ny izy dia tsy maintsy miveriny amin'ny sefertorany jiositsika fa tany nahitana any anarany hoe iaiava ary izay niantso an'izany anarana izany tahaka ny ambasadiovany Ahosoa Elia izay misolo tena ny dada malala iaiava amin'ity planeta teranareo ity dia nilaza fa izay niaraka tamin'io Andriamanitra nitoriny Elia zao dia afaka ny fahotana laza tsy nanotaintsony ary lasa parfait homme parfait ary izay mihitsy moa tanjon'io Andriamanitra marina io mahatonga ny olona akaiky ho lasa parfait ho lasa tsy manota intsony ho lasa tsy manao ratsy intsony ary izay mihitsy ny tanjona satria rehefa hitantsika hoe tsy mihaino ny mpanota izy io zay aloha anankiray zay fa mbola namporofa ratsy ohatra masina hoe ity misy linina na ny hoe sorotrasa anankiray koa mahitsy be akoatran'izay taona izay ny sorotrasa anankiray azay moa nafatahany Andriamanitra hoe marina izy io satria ny tanjona dia tonga ny olona tsy ho mpanota lasa homme parfait dans toute son perfectionnement zany hoe tena olona tena parfait mihitsy ny sanzana izy tsisy problème mihitsy ny fahamasinana ary olona masina olona marina olona tanteraka satria izay ny tanjon'io Andriamanitra Abrahama io satria izay no nampiady anazy tamin'ny olona ka raha ohatra moa zany dia hiaraka aminao dia tsy maintsy lasa parfait mazava ho azy izany moa dia fanamarina mila antsika hoe lozika be izy zany ka raha ianao mahita lasa parfait zany angeny mampitsiriritra aletsy hoe zavatra vo misy voeritretina efa misy eto amin'ity planeta terranareo ity zany atao hoe olona tsy manota intsony zany ary zao Elia hitanareo zao narana voalohany amin'izany ary izay olona niaraka tamin'ny Elia rehetra dia tena afaka tamin'ny fahotana tsy nanota intsony mahita an'izany ny vahoaka maneran-tany zao zatratsikilanao le izy zany na hoe sankisanky fa tena fampisehoana ny fitiavana lehibe any dada malala iaiava mazava izay teny izay ary mazava izay sary izay inona no tiana pitaina sy tiana resahana amin'izay aloha fa tsy maintsy jerevantsika kely ny sary ary empahafantarina antsika foana ny tokony atao zany raha jerevantsika indray ny bokyny silamo zany natao hoe Korana dia izy taty amin'ny taona plus 600 taty arina elabe taty vao nisy ka mazava ho azy zany fa raha taty amin'ny taona plus 600 taty vao nisy araiky be izy dikan'izany ka raha ohatra n'izany misy zahatra voalaza ao kasika an'io Andriamanitra Abrahama io dia mazava ho azy fa na izana ianao dia ary hitentsika hoe ny original foana indrindra moa ny zahatra vitan'io Andriamanitra Abrahama io dia natonga olona parfait tsy manota intsony ary izay miaraka aminy araka ny tenin'io Andriamanitra Abrahama io izay nandefa ny mpamina ny farany araka ny tenin'ny dada Iavana efa hoe mpamina ny Israeliana no ianonareo mpamina ny Israeliana no ianonareo ozy io dada mala Iava io araka ny bokyny Deutéronomie 18:15 Deutéronomie 18:15 dia zao ny voalaza ao hoe mpamina ny Israeliana no ianonareo resatsika dolo toy zay tsika vao tena maki tsara ny hoe aiza nakaiza marina ny tena famarinana zany dia vakitsika ny Deutéronomie 18:15 ao amin'ny soratra masina ny jiosy moa zany jerevantsika anazy raha nireo marika nareo fa za tsy mamoaka testamenta vaovao mihitsy hatreto fa testamenta taloha ihany satria izay mihitsy ny anapolovoko ny famarinana amintsika hoe tsy azonao toerana io Andriamanitra Abrahama io Andriamanitra niaraka tamin'ny Israeliana io Deutéronomie 18:15 dia zao ny voalaza ato 18 Deutéronomie 18:15 mpamina ny avy eo aminao
dia avy amin'ny rahalahinao tahaka ahy no atsangany avy Andriamanitra ho anao, izy menonareo. Io zany le hoe ny tenin'ny dada Iava ao anatin'le sefer Torany Jiosy zay tany amin'ny taona moins 2000 sy moins 1500 tany ho any, dia nilaza mihitsy ny hoe mpaminany avy eo aminao dia avy amin'ny rahalanao tahaka ahy no atsangany Iava. Iza zany le hoe rahalahinao tahaka ahy? Dia mazava be satria lalàna ny Jiosy moa ty, koa ny lalàna ny Jiosy dia natokana ho an'ny zanak'Israely, ka raha ny teny ny soatra masina hoe dia avy amin'ny rahalanao tahaka ahy zany dia reto Jiosy reto na reto Israeliana reto no niresana amin'izany. Satria izao ny voalazan'ny tenin'Andriamanitra any amin'ny bokin'ny Exodus 19 hoe Exodus 19 hoe ambarao amin'ny zanak'Israely ity didy sy lalàna ity. Zany hoe lay teny eo amin'ny bokin'ny Deutéronome 18:15 zany dia ambara ho amin'ny zanak'Israely, ka ilay rahalanao resana zany dia zareo Israelianina ny resana amin'izany, satria ry zareo no tany anefitra tamin'io fotoana io, dia izy samy misy tany anefitra zany no ifampitondra, ka ny mitondra an' zareo zany dia reto mpaminany Israelianina reto ihany. Zany hoe samy sampirahalahy ihany no fidian'Andriamanitra ho lasa mpaminany ny ray amin'ny zareo na mety ny roa amin'ny zareo tsy fantatra, dia reny no mitarika anazy. Zay ny lalàna. Exodus 19 3 ka hatramin'ny 5. Exodus 19 3 ka hatramin'ny 5. Ary Mose niakatra ao amin'Andriamanitra dia niantso azy Iava tao tendrombohitra ka nanao hoe, izao no lazainao amin'ny tanàna Jakoba sy ambaranao amin'ny zanak'Israely: ianareo efa nahita izay nataoko tamin'ny Egyptianina izay nitondrako anareo tamin'ny ilatrian'ny voromahery ary nampakanesako anareo aty amiko. Dia 15. Ho ankehitriny raha iain'ny feoko tokoa ianareo ka hitandrina ny fanekeko dia ho rakitra soa mihoatra noho ny firenena rehetra ianareo fa ahy ny tany rehetrarehetra. Mazava be zany eto ny teny fa nambara tamin'ny zanak'Israely le izy, zany hoe ilay rahalahy tenina tany amin'ny Deutéronome 18:15 zany zay didiny Iava, satria didiny Iava io dia natokana ho an'ny zanak'Israely, ka ilay rahalahy resana zany dia rahalahy Israelianina. Zany hoe ny olona voateny eo amin'ny Deutéronome 18:15 zany satria io didy ho an'ny zanak'Israely, dia Israelianina no mitandrina an'io fa tsy misy mahazo hiditra eo ny hafa firenena, tsy mahazo atao ny hafa firenena mihitsy miteny hoe za io tenenina io na iry io tenenina io. Tsy mahazo manao an'izany ianao satria mazava be hoe natokana ho an'ny zanak'Israely ny didy folo sy lalàna Mose. Mazava be mihitsy io, tsy azonao toerina. Noho izany ilay mpaminany enona zany hoy dada Iava dia tsy maintsy mpaminany Israelianina. Lalàna sy didiny hoe Iava io zany. Zany hoe rehefa tsy Israelianina zany dia efa tsy mety, hatrany exclu mihitsy ianao. Mazava be io teny io. Zay na tonga nanteny taminareo hoe nararotina ny atezeran'ny dada Iava tamin'ny Israelianina, ka rehefa nisaraka tamin'ny Israelianina dada Iava nararotina amin'izay novaina io anarana io, nahodikodina amin'izay io teny rehetrarehetra io. Dia nampalelo be dia be ny olona tratra n'izany sarisary. Tenenako hoe tena ampy zay, ho avy ny fandringanana anareo. Zay no mahatonga ny Elia tonga manavitra faraparana, fa zatra tsy tana ntsony io, tsy sinazo atao ntsony, manavitra faraparana zao ny atao. Ka dia mbola misy ny fotoana ary olombelona izay mandria fitiavana ho aty. Zay ny antony mamerina ny sainareo hoe mba miverena amin'izay fa ampy zay. Ary tsy mety ntsony dada Iava, tsisy fandeferana intsony, fa na nareo manaraka ny Elia dia tsara indrindra zay. Rehefa tsy naraka moa zanareo dia andraso ny vokany ahy. Fa tahaka izao ihany nanjo ny zanak'Israely, nanovanovany eo anaran'io, niantso Andriamanitra tsy izy ary natonga an'io Iava io nisafoaka mihitsy, ary dia zava-doza ny hafarany tamin'ireo Israelianareo, ary tsisy nafantatra azy tsony dia niforona amin'izay io anarana be dia be io. Zay no mahatonga ny Elia mampianatra hoe fitiavana ity, famerenana anareo hitodika amin'ilay tena izy ilay naharenareo Iava no anarany. Ary ny tanjona dia ho lasa tsy mpanota intsony nao fa tena olona parfait. Dia ny mpaminany farany aza, satria tsy resaka mpaminany, dia ny mpaminany farany dia ilay nantsona tamin'ny arany hoe Yahoshua. Io no mpaminany Israelianina farany, ary io mpaminany Israelianina farany io no namoaka ny didy hoe
lehilahy ray manambady vehivavy ray ary vehivavy ray manambady lehilahy anankiray ka raha vao mihoatra an'izay zany nivadiloatra efa tsy mety. Nanohitra ny teny Andriamanitra Abrahama sady ianao satria zay ny teny mpaminany Israelianina farany. Resantsika daholo zany fa alefako tsikerikely aloha teny de todika am'izay tsika any am'le hoe aiza ary ny tena akoatra n'ity teny ity hoe ina moa mazava moa zany jefa noho ny am'ity teny ity hoe mpaminany Israelianina de raha vao tsy Israelianina zany le mpaminany efa tsy mety mihitsy izy dikainy eo bokin'ny Mose io ka na iza n'iza minao Mose ary maraiky fa Andriamanitra Abrahama de ny Andriamanitra Abrahama ihany ake ny Andriamanitra Mose ka raha niara-ny antso izy mianaka hoe iayava de tsy azonao toerina zay, tsy azonao toerina mihitsy zay indrindra fa afaka ny fahotana zay niaraka tamin'Andriamanitra eo ary lasa homme parfait de ina moa zany ny anoeranao efa misy ny olona efa parfait am'ty planeta terre ty ka inona moa zany ny anoeranao an'izany. Ianao nge zao no mampieritreritra raha ho toerinao zany hatsarana zany ary raha mitena mitady ny zavatra tsara ianao zany ny tsara indrindra mieritreretra anao zany ka za moa mamerina ny saina foana hoe matotonga zany Elia zany de tady dio tantaran'ny Elia ary koa raha maseoko mikariko an'izay tantaran'ny Elia zay hoe mpanao inona zany Elia zany de mazami mikariko any fa zany na toe mpamerina ny olona hitodika any amin'ny dada iayava zay ny asa de zao ataoko zao ny asako tany aloha any ny averiko am'izao fa maro-pitiavana ary zao tontolo zao mihitsy miara-verina ankehitriny izao tontolo zao miara-verina hitodika any amin'izany dadamara iayava zany isan'izany ianao zay fa Andriamanitra io tsy mihaino mpanota ary rehefa mpanota ianao efa tsipiny eny amiena ngenao zay rehefa mpangaty ianao na pisoloky na mpiteny ratsy mpiteny vetaveta mpigaka toka sy mpifoka sy gara sy maro samihafa efa any amin'ny elo angenao ny afarana e zava-misy tsy mety miaraka amin'ny mpanota io Andriamanitra Abrahama io zany anie ka tsisy na iteny iny ianao na iteny iny de tsy misy mihitsy zany tsy miexiste zany ary izy tsy azonao forsena hoe forsena tsy maintsy miaraka aminao non tsy azo forsena izy ianao ny forsena iaraka aminy de manarany zay ny tenenina aitsika zao mahita hoe nitrana indrindra de ny bokin'ny Jiosy ary tsy afaka tsy manota antsio zay miaraka aminy hita daholo le condition mazava zany fa ny anarana marina de iayava satria zay ny afaka amin'ny fahotana zay koa ny ela indrindra zay ny voalaza soatra masina ny Jiosy ny Sefer Torah ny résultat hita tsy manota intsony lasa parfait ina moa zany edivanao am'zany iny ela izy tsy azo atao mihitsy ny miady am'zany na anohitra an'izany fa ny ataonao mieritrereta tokony hovonjeny ianao de meteza hovonjeny ary mitodika amin'ny olombelona rehetra mihitsy ny Elia hoe meteza hovonjena indray araka amin'ny Elia am'izay ho any amin'ny lanitra ho any amin'ny dadamala iayava faharoa iteny io dada iayava io hoe tamin'ny Abrahama hoe amin'ny taranakao no hitahiko ny firenena rehetra de ndray zany sary manaraka eo tahina zany ny olombelona amin'ny alan'ny taranak'i Abrahama aiza zay fitahina zay no andeha any amin'ny taranaka an'izy de tsy maintsy araka ny bokon'ny Sefer Torah foana ny jerentsika tia io ny tranainy indrindra tsy afaka hijeriny tateoriana mihitsy satria mazava ho azy efa misy ny tany aloha original ary mahafaka amin'ny fahotana zay mihitsy ny tanjony de miverany original foantsika rosika be zany zay efa tany aloha tany nainao na ve mahita ny eo ty original de aonamoana de makany amin'tsy original kosa fa tsy solona be vavangeny ianao am'zany efitzany ary zay le te hoe lasa avinavo de tolonao makaiza moa zany zao le avinavo iza zany ny azo tombony am'izay anao fa tsy misy reo tsika mitodika any amin'ny le tena mahatonga atsika hoe ho tena voavonjy mihitsy zay fona jerevana zay ary efa migadona ny andro farany zao hitatsika ny fandehan'ny fatratarany teny dada iava na io ady eo amin'ny Rosianina sy ny Ukrainianina io efa ty guerre nucléaire mananotanina ty efa fanapory foana fa migadona ny farany ka aoka tsika samy tonga saina hiverina any amin'le famarinana fa tsy azakazaka ho any amanonao foana efa tombotra loatra ny andro
raha oharantsika rijery amin'izay raha ny sara araka ny boky ny Genesis 4:20 ojevantsika aloha zay teny zay. Genesis jevantsika kely 22:18 Genesis 4:20 andeny 7:10 zao ny voalaza ato. Ray asaiko zao tosika ty Genesis 22:18 rawary ary amin'ny taranakao no hitahinany firenena rehetra ambony tany satria nanaiky ny teniko ianao. Misy zany ny fitahina ho an'ny firenena rehetra eto ambony tany any amin'ny taranaky Abrahama no misy izay zavatra izay ao amin'ny taranaky Abrahama. Nakaiza ty fitahina ho an'ny firenena rehetra ty dikan'izay dia mazava ho azy fefa nisy koa ny teny efa ny fanaovan'Andriamanitra hoe ity taranaky Abrahama ty kosa nefa dia ho andevozina eo amin'ny 700 taona eo zany maherikelina eo zany izy ho andevozina 700 taona ny zanak'Israely any amin'ny tany zay tonga azy andevo. Zay ny tena taranaky Abrahama ka tsy misy taranaky Abrahama nandevozina 700 taona afa-tsy ny taranaky Abrahama tamin'ny Isaka. Zay satria Abrahama dia niteraka anankiroa, ny ray Ismaël dia ny ray Isaka. Zay tsy malala zay ny zanaka ny Abrahama. Ny Ismaël dia niteraka tamin'ilay andevony vavy zay atao hoe Agar, ary nakay kosa dia tamin'ny Sara zay tena vadiny. Araka amin'ny bokin'ny Sefer Torah daholo no teny an'izay. Nanana vady anankiroa izy Agar ny ray izay mpanampy moa zany tena marina, mpanampy vavy. No misaotra maso zany andevo vavy izy satria hoe zay voalaza ny saotra maso moa tsy maintsy averina dia araka ny Sefer Torah. Dia ny ray kosa i Sara zay tena vady mitovy aminazy zany, mitovy firazanana zany tiana tenena. Zay ny zava-misy ao anatin'ny soratra masina. Ka raha ny voalaza soratra masina dia ity taranaka andevozina ity dia tsy iza fa ny taranaky Abrahama izay nikisaka ka tonga tany amin'ny Mose. Ka io Mose io zany izay mpaminan'Andriamanitra koa ihany koa izy dia zao ny taranaka avy any amin'ny Mose zany dia avy eo amin'ny Isaka dia tonga tao amin'ny Yakoba na hoe Israel. Dia Israel na Yakoba no niteraka 12 dia tao anatin'izay ny taranaka Levy, ary ny taranaka Levy no nivoan'ny i Mose sy Arona taty aoriana. Ary zay taranaky Mose zay no lasa manino moa, lasa nitondra ny zanak'Israely lay nivoaka avy eo Egypte satria nandevozina 700 taona eo tokoa ny zanak'Israely. Ao jerevantsika ny soratra masina ao amin'ny boky Jeremias hoe nakaiza ilay hoe fitahina ho an'ny firenena rehetra. Dia vaketsika ny Genesis firy moa zany 5:20 no vaketsika zany. Dia vaketsika mihitsy nareo amin'ny anokany ny voalohany zany. Dia eto nitatsika hoe ho andevozina ny zanak'Israely, ho andevozina izy. Rehefa afaka manokany diny voalohany rehefa afaka izany dia tonga tamin'ny Abrahama ny tenin'ny avà ka nanao hoe aza matahotra ry Abrahama fa izao no ampianganao sy valim-pite lehibe indrindra manao. Hoe aza matahotra fa tena zany tena za zany ny valim-pitenao zay. Dia vakitsika aiza re zany 7 ary hoe iavà taminy izao no iavà izay nitondranao nivoaka avy tany amin'ny orany Kaldiana mba homeko anao ty tany ity holovanao. Ka io tany io tamin'izay ny tany Israel amin'izao tsika miteny zao taona izy zany. Ary hoe izy iavà tompo ahoana moa nafantarako fandovany ty aho. Dia misy zatra natao moa zany teo fa tsy dia tiantsika fa nanava fotoana. Dia ao amin'ny 7:10
Ary ho Iavah tamin'ny Abrahama, aoko ho fantatrao marina fa ho vahiny any amin'ny tany zay tsy azy ny taranakao ary hanompo ny olona any izy ka ampahoriana 700 taona. Zay. Fa izany fihena zany kosa zay ho tompony dia ho tsaraiko, ary rehefa afaka izany dia voaka izy ka mitondra rem-behivava. Zay. Etra ny teny dia hoe, ozy dada Iavah mantsy ny Abrahama hoe, ho vahiny any amin'ny tany zay tsy azy ny taranakao ary hanompo ny olona any. Zany hoe lasa andevo zany ry zareo koa. Ka io le taranak'Israely io zay andevo tany Egypta nandritry ny 700 taona teo zany, araka an'io teny io. Dia aiza ary io tany io? Dia mbola nomena zany io tany hoe, io tany io dia tsy aiza fa io Israel amin'izao amin'ny teny zao eo amin'ny 9:20. Ary io le mampiady ny arabo-palestiniana sy ny israeliana, ary mahatonga ny sary mampiady foana ny any amin'ny fahatsomo ihany ireo mandrak'izao. Vaketsika Genesis 15:18, 15:18 et 19 ary ny 20 hatramin'ny 21. Tamin'izany andro izany Iavah nanao fanakina tamin'ny Abrahama ka hanao hoe, ny taranakao rehefa nomeko an'ity tany ity, hatrany amin'ny ony Egypta ka hatrany amin'ny ony lehibe, dia ny Eufrate, dia ny Kenita sy ny Kenezita sy ny Kadmonita, ary ny Tita sy ny Perezita sy ny Refita, ary ny Amorita, ary ny Kananita sy ny Girgasita, dia ny Jebosita ihany koa zany. Io zany ny ten'Andriamanitra dia milaza hoe, ny taranakao nomeko an'ity tany ity. Mazava zany fa ny taranaka andovan'ny tany menan'ny Abrahama zany dia zay ho tonga ao, ary ho andevojina mandritry ny 700 taona izy. Dia tsy iza tokoa nefa no natateraka an'izany teny izany fa zavadinidra fa i Mose sy ny Israelianina. Fa i Mose no nitondra an'zareo nivoaka tao Egypta araka ny tantara ao amin'ny Sefer Torany Jiosy. Zany hoe tanteraka zany ny tenin'ny dada Iavah fa ny tompon'ny tany Kanana dia ny taranak'i Abrahama tary amin'ny Israel. Zay ny voandro Mose, ary ny Israelianina mizoatsika amin'ny teny soa no mipetraka ao Israel, ary izy ny tompon'ny tany, saingy mbola hidivana foana moa le tany manaraka androany, mba tanteraka ny teny hoe ho ataoko vato mavesatra ho an'izao tontolo zao io Israel io, dia ny firena rehetra manodidina azy. Tanteraka atao rehetra ny amin'ny tenin'ny mpamina ny Israelianina. Ny tena misavoritaka zao tontolo zao ny historan'ny Israel io satria tsy mety milamina mihitsy ny arabo sy ny Israelianina miady manaraka androany. Hatra tsy voa androany hoe fa hatramy ela be mbola tenin'ny dada Iavah daholo mahatonga an'izany. Zareo tsisy afaka miala amin'io dada Iavah io zany mihitsy ny teny daholo io tanteraka io. Ary eo anatin'ny Sefer Torany Jiosy le tanteraka anio. Eo ataoko vato mavesatra ho anareo. Ro jerevantsika ary ny bokin'ny Zakaria. Zakaria 12, mpaminy any Israelianina zany. Eo ataoko vato mavesatra ho an'ny firenena manodidina mihitsy io Israel io, ary ataoko maratra dia maratra izay mivesatra anazy. Doraka ventsika zay io entre parenthèse kely ao amin'ny bokin'ny iza moa Zakaria 12 noko andiny voalohany. Doraka ventsika teny faminaniana avy tamin'ny Iavah amin'ny Israely, hoy Iavah zay mamelatra ny lanitra sy amin'ny fandrenan-tary mamorona ny fanahiny olona ao anatiny. Izy io mihitsy zany mamorona ny fananao hipetraka ao anatinao ao. Indro izao anao any Jerosalema ho kapoaka mampiraikiraiky ho an'ny firenena manodidina. Kapoaka zany zany tena hoe zavatra kapoaka zany moa tsy miteny frantsay hoe coupe, misy zava-doza ao anatiny eo. Mampiraikiraiky zany hoe tahaka ny olona mamy mihitsy ny tratrany dika zay, miraikiraiky mihitsy. Ary Joda koa dia hiaran'izany anaovana fahirano azy, dia farana any Jerosalema zany, zany hoe voa daholo ny Israelianina rehetra hatrany amin'ny Joda zany. 17. Ary amin'izany andro zany dia Jerosalema ho ataoko vato mavesatra ho an'ny firenena rehetra, ka ratra dia ratra izay mivesatra azy, ary ho tafangony amely azy ny firenena rehetra amin'ny tany. Zava-doza ty ho an'ny Israelianina. Raha ny teny dada Iavah tena tsy misangy amin'ny Israelina mihitsy izy, loza mihitsy ny an'izao ndraiky Israelianina rehetra. Zay no natongavany eny hamerina ny fisainany hoe mba amin'ny firenena ry Israelianina.
satria izy efa tsy mahafantatra ny io Andriamanitra ny itsony. Zao raha moa ny anaran'ny Andriamanitra no vavain'ny olona dia tsy taitra izy. Tsy maintsy voateny maniraka iraka i dada Iava izay avy any amin'ny lanitra ny lanitra hiteny aminareo hoe miverena anareo ry olombelona rehetra, saingy efa nataon'ny olombelona rehetra amin'izay moa niverena fa tsy ny Israely rehetra intsony zany. Ianao izay mahita io anatin'izany hoe verena ianao. Dia hitantsika amin'izay zao ny problèmen'ny Israeliana amin'izao tsika miteny zao io. Sy ny fiherena manodidina ny Israel lasa miteraka problème manderana ny Moyen-Orient ny sary. Tena lasa olana mihitsy zao io Israel io, lasa vato manahirana, lasa miteraka problème amin'izao tontolo zao izay mbola resantsika moa aoriana fa aleo nde ny fampianarana mikasika any amin'ity sary ity fa ny tiako apetraka amintsika hoe tsy misy afaka miala amin'io Andriamanitra Abraham io satria miatra foana ny teniny. Ary ny anarana zao ampianarako antsika zao hoe Iavah no anarana. Zay ny anarana mara. Ary zay dia mahafaka amin'ny fahotana. Mazava ho azy zay. Dia ndao reo jevantsika le teny hoe i Mosè nanao an'io zavatra io. I Mosè no nitondra azy ireo niala avy tany Egypta araka ny soratra masina zany. Zay ho jerevantsika io tiany koa. Ndao raha vakintsika daholo ny teny hoe i Mosè no nitondra azy ireo nivoaka zany. Ka rehefa fantatsika fa i Mosè ilay nitondra azy nivoaka tokoa, ary tanteraka daholo le hoe hivoaka avy eo amin'ny toerana nandevozana anazy izy dia mazava be fa le efa-jato taona zany, dia mazava be fa ny zanak'Israely ity resana ity. Ka le zanak'Israely zany rehefa nresana dia miaraka amin'ny zanak'Israely zany io Andriamanitra hoe ny taranakao no hitahiko an'ity izao tontolo izao ity amin'ny taranakanao. Zany hoe le fitahiana zany makany amin'ny taranaka dia izay andehanan'ity teny hoe andevo efa-jato taona izy. Ka le andevo efa-jato taona dia tsy misy afa-tsy ny Israeliana rery ihany, ary tsy isy tsony mandrakandroany. Tsy ny Sinoa ny andevo, na ny Arabo ny andevo, na ny Amerikana ny andevo, na ny Malagasy no andevo, na ny Afrikana, na ny Japonais, fa ny Israeliana no andevo efa-jato taona. Zay ndao tsika ary hamaky an'izay teny izay ndray araka ny soratra masina zany. Avaketsika indray aiza moa zany misy an'izay mbola karotsika kely vetivety kely zany. Exodus indray no vakitsika. Exodus toko 4 andininy 9:10 ka hatramin'ny 7:20. Exodus 4 aiza moa zany? Exodus 4 19 ka hatramin'ny 23. Hojerevantsika eto indray zany le hoe iza marina lay andevo tany Egypta ary niditra tsehatra amin'izay Mosè namoaka ny zareo araka amin'ny baiko ny Iavah. Exodus 4 19 ka hatramin'ny 23. Ary hoy Iavah tamin'ny Mosè tany Midiana, mandehana ary ianao miverina any Egypta satria izy efa tsy any Egypta amin'io fotoana io fa le izy le nitsoaka nandositra namono Egyptiana dia niala tao izy dia nitsoaka tany Midi zany, tany Mediana, hoe Midiana zany. Mandehanao miverina Egypta fa efa maty daholo ny olona rehetra izay mitady ny ainao satria izy le nenjen'ireo Egyptiana reo. Dia nalain'ny Mosè ary ny vadiny sy ny zanalahy ka nampitaingen'ny borika dia niverina ho any amin'ny tany Egypta izy, ary nentin'ny Mosè teny an-tanany ilay tenin'Andriamanitra, ilay teny nisy tena teny an-tanany teny zany dia nampanaovan'Andriamanitra fahagagana anazy. Zay. Eo amin'ny andininy 20. Ary hoe Iavah tamin'ny Mosè, raha mandeha miverina ho any Egypta ary ianao, indrio ireo fahagagana rehetra ireo izay nataoko teo an-tananao dia ataovy eo anatrehan'ny Farao. Fa izao andeha namafy ny fony ka tsy andefan'ny olona mihitsiny izy. Ka lazao amin'ny Farao hoe izao ny lazain'i Iavah, zanako lahy matoa Israely. Koa efa nolazaiko taminao hoe alefa soarany zanako mba hanompo ahy, fa efa nandatsy andefa azy ianao, ko ino zao hamono ny zanako lahy matoa. Zay. Eto zany le teny dia hoe i Mosè mihitsy zany voahiraka hamoaka ny zanak'Israely hiala avy Egypta. Io zany izy fa zareo marina le andevo. Zareo le andevo efa-jato taona. Noho izany zany ny taranaka mitondra n'ity fitahian'Andriamanitra ity araka amin'ny boky ny Sefer Torah ny Jiosy izay original dia ny taranak'i Abrahama tary amin'ny misy an'i Mosè.
ka raha vao manaiky amin'ny Mose anao dia tsy maintsy manaiky an'izany, tsy azo lavina, raha zany dia lavinao Mose. Nefa Mose sy Abrahama ny ara-ny antso Andriamanitra anankiray iahavanina tso dia tsy azonao lavina io zany, fa raha vao mandany Mose anao dia mandany Abrahama, tsisy mahasamandany Abrahama moa mazava azy. Ka jerevantsika indray ny tony mbola misy tony mantsy io teny dore jerevantsika indray izay ny tony manaraka. Araka ny bokin'ny Exodosy toko 5 andiny voalohany sy ny faharoa. Exodosy toko 5 andiny voalohany sy ny faharoa. Ao vakitsika ary. Ary rehefa afaka izany Mose sy Arona dia nakao amin'ny Farao ka niteny taminy hoe izao no lazainy ny avahandriamanitry ny Israely, alefaso ny oloko mba hanao any firavoravona ho ahy any anefitra. Zay zany hoe Mose zany nitondra azy ho any anefitra amin'izay. Hoy Farao hoe iza moa iavano ekeko teny andefasako ny Israely, tsy fantatra izay iavah ka tsy alefako ny Israely. Zay izy zay. Dia hoy izy rahalahy taminy, Andriamanitry ny Hebreo efa nihaona taminay, kotra rantitra ianao, aoka andeha lalaka telo any anefitra izay hamono zahatra atao fanatitra ho any avahandriamanitray, fandao izy hamelany amin'ny enti-mandingana na amin'ny sabatra. Ary hoy ny mpanjakan'ny Egypta taminy, nahoana ianareo ry Mose sy Arona no mametraka ny olona amin'ny asany, manaketraka ny olona amin'ny asany, mandehana nareo any amin'ny fanomponareo mafy. Zay amin'ny tony hoe io rehefa maro ankehitriny ny olona eto amin'ity tany ity, ka ianareo mampitsahatra azy amin'ny fanompoana mafy, amin'ny fanompoana mafy. Zany hoe tsy nanaiky mihitsy zany Mose. Dia io amin'izay efa raikitra amin'izay le ady tao dia nisy amin'izay ny fifandohana fampisehoana hery fampisehoana fahefana, tena ny fandohana amin'izay mihitsy zany ny hery tao amin'ny Mose, ny fandohana tamin'ny hery tao amin'ny Farao, fa tsy nararaka ny tao amin'ny Mose novinoviny satria kio ary ny Andriamanitra nanary an'izao tontolo izao, namorona ny tany sy ny lanitra ary ny lanitra ny ambony any. Ataonao ahoana ny ady amin'io? Ary zany zao Andriamanitra maniraka ny Elia zao, io iahava io ihany, io ilay niresaka tamin'ny Abrahama io niresaka tamin'ny Mose io no maniraka ny Elia, mahatonga ny olona afaka amin'ny fahotana ary tsy manota intsony, lasa parfait zay miaraka amin'ny Elia. Satria Andriamanitra Abrahama io miaraka aminazy io ilay tsy tia fahotana, io ilay mitazona teny io, ary tena mitazona teny io tsy azo sangina Andriamanitra Abrahama io. Mazava-be zany. Zay ny antony hoe tonga ny famonjena ho antsika mahay zaviana amin'izay, fa migadona ny farany, tsy mia manavitena, avotiny tenanao. Aza manaiky nizaniza tsony fa jereo marina fa nitanjona raha vao tsy tanteraka ianao tsy mahazo maka ny lanitra io, satria Andriamanitra Abrahama io dia Andriamanitra masina io, ary izy ny tompo-trano any. Ka rehefa masina izy ataonao ahoana zay mpanotana ho any, ka rehefa mpanotanao aza manantena maka an'izany fa zatra ny fitahany ianao. Andriamanitra masina be izy. Ka raha ianao zany araka aminy dia tsy maintsy miala amin'ny fahotana. Mbola tsisy nafaka tamin'ny fahotana zany nizaniza. Tsy nisy Andriamanitra nafaka fahotana tamin'ity planeta Terre ity, fa izy rery ihany no mafaka. Tonga izy ankehitriny naniraka ny mpanompony Elia, maiza miverintsika aza. Zay ny teny kasika ny amin'ny rehefa jerevantsika amin'izany le hoe tanteraka ve io teny io sa tsy tanteraka? Valiny tanteraka. Jerevantsika amin'ny Exodosy 12 indray. Hoe tanteraka ve fa tena andevy ny zanak'Israely? Tanteraka ve fa tena hoe ary nitondra rem-behivava izy satria izay daholo ny teny io Andriamanitra io. Dia vaketsika ny bokin'ny Exodosy toko 12 vaketsika indray. Exodosy 12 Eza ngamba misy an'iny Exodosy 12 mokandin'ny fahafiry jerevantsika. Andin'ny fahatelopolo vaketsika Exodosy 12 manomboka amin'ny 30. Ary ny fora mbola alina ary Farao dia izy sy ny mpanompony rehetra araky ny Egyptianina rehetra, fa nisy fidradradradrana mafy tany Egypta satria tsy nisy trano izay tsy nahafatesana araka ny teny dada Eva hoe vonoko ny lahamatoany. Zay rehefa mantano izy dada Eva vonoko ny lahamatoany, fa izy tsy amelanareo andeha fa vonoko ny lahamatoany, maty daholo ny lahamatoa tao tanàna. Dia nampaka ny Mose sy Arona ary izy. Andiny faraka amin'ny telopolo indray izay zany. Raha mbola alina ka nanao hoe
mitsangana dia miala eto amin'ny vahoakako ianareo sy ny zanak'Israely ary mandehanaka manompoana zany hava araka anao zay ianareo zany. 19:30 zany zay teny zay. Ary ny ondriamanosinareo a ary ny ondriamanosinareo sy ny ombinareo dia ento ka arak'izay efa nolazainareo dia mandehana ary mba tsofo rany ao. Dia nandondona ny olona ary ny Egyptianina ka nampandeha azy faingana hiala amin'ny tany satria hoy izy hoe maty avokoa zay rehetrarehetra. Dia 4:30 dia nentiny olona ary ny kobany sy ny voalena raha tsy mbola voaisy masiratsira sy ny vilian'ny fanaova-mofo voafehy tao amin'ny lambany teny antsolo. Ary ny zanak'Israely nanao araka ny teny Mose ka nangataka firavaka volafotsy sy firavaka volamena ary fitafiana tamin'ny Egyptianina. Ary natao ny havana hitafity teo masony Egyptianina ary ny olona ka nomen'ireo azy ary izay nangatany ka dia nifoanany ny Egyptianina. Lasa nanankarena zany ilay Israeliana satria nalainy zareo daholo ny fananana nangatahany. Mba meo an'izao zay dia nomeny nanome retsiko matahotrako dia nanome tena nifoanan'ny Israeliana ny Egyptianina. Lasa tsisy toam-pilatana zany hoe lasa nanankarena izy araka ilay teny dada Iava hoe ataoko mivoaka izy mitondra arembe vava. Io izy io zay 19:30 dia niainga tao Ramesesa ara ny zanak'Israely nakany ny Sokota. Dia lehilahy mahalilalana tokony hoenina etsy avy afa-tsy zaza amam-behivavy. Ary nisy olona maro samihafa koa niakara taminy hafa firenena. Ary io Ondriamanosy sy omby dia efa nanana be indrindra fa ireo tsy nanao kontra tamindreo satria ilay kontra natokana ho an'ny zanak'Israely dia ny didy sy mitsipika natokana ho an'ny zanak'Israely. Dia nanendy mofo sy tsy nisy masiratsira tamin'ny koba voalena izay nentiny avy tany Egypta izy fa tsy mbola voisy masiratsira izany satria noroahina tany Egypta izy ka tsy nahazo mijanona sady tsy nafevatso azy. Ary ny andro nitoerany zanak'Israely tany Egypta dia 300 taona. Io le 400 taona approximativement moa le hoe 400 année date approximative fa ny date réelle zany 430 année teo ny fahateteran'ny teny dada Iava. Dia ary rehefa tapitra ny 300 taona dia tamin'izany andro izany indrindra noho ny voan'ny tokony rehetra izay any Iava tamin'ny tany Egypta. Zay mazava zany fa ny sary eto dia mipetraka mihitsy ny hoe tena ny zanak'Israely ilay andevy tany Egypta ary Mose no nitondra azy. Ary ny mpaminany nasena nitondra azy dia mpaminany Israeliana. Raha vao tsy Israeliana zany io mpaminany io dia mitsipaka ny tenin'ny dada Iava ilay manala ny fahotana ary ilay hita tao anatin'ny bokin'ny Sefer Torah ny Jiosy izay tranainy indrindra satria ny hita tao dia ny anarana hoe Iava ary izay miaraka aminy dia tsy manao tentsony ary parfait tahaka ny Eliazy miresaka aminareo izay ny rany io Iava io mihitsy. Raha zavy zany teninareo zao fahatsarana zao mamerina io amin'izay araka aminy miazaka zay araka aminy amin'izay fa miverina izy io ary miverina tsy azo sangy fa miverina tena andrava sy androdana sy anapotika ny Andriamanitra tsy izy rehetrarehetra. Efa ampy izay fampitahana zay be loatra le izy be loatra ny olona efa lasany amin'ny fahaverezana mandrakizay dia any amin'ny faremy rehetra avy sy ny solofary fotoana ny famonjena zao zay ny aton'izao fanamporofona zao. Aza manaiky tsony ny zavatra fafa satria tena manome ny fanamporofona rehetra mihitsy zao hoe Elia porofona taminareo. Inona zany ny boky marina ahitana an'io Andriamanitra Abrahama io dia ny Sefer Torah ny Jiosy. Ankoatran'izay zany tsisy miteny zavatra tena mitombona tokoa ary tena tsy marina mihitsy satria maninona zao ny tsy mamarina anazy satria tsy hitao mihitsy ny fepetra ny teneko taminao hoe ilay taranaka nandevozina 700 taona ny Israeliana. Ny mpamina ny tenena tsy maintsy Israeliana satria izay ny teny io Iava io ary ilay taranaka andovan'ny tany Kanana dia mbola Israeliana. Hitantsika mipetraka amin'ny Israela zareo manakandroany. Mazava zany fa tena tsy azo toerina mihitsy io teny io fa ny Andriamanitra ny Abrahama izay marina zany Iava no anarany ary ny entana famarinana dia ny bokin'ny Israeliana marina ny Sefer Torah ny Jiosy. Ary tonga Elia merina hoe io amin'izay arahana
saingy mampalelo zareo tompony ary moa tsy ndrarana azy tena zavatozy zareo israelianina zay tompony zao famarina zao mihitsy no manitsakitsaka nio teny io iayava io ary zay moa no nandroana ny zareo ary mandraka anao izy dia tsy manana herintsony hitazona ny herin'io teny io fa nilozan'Andriamanitra izy ary zany nandrananely hamerina amin'ny olona rehetra hoe tsy maty akory ny Andriamanitra ny Abrahama iayava io ary tsy mety maty io ary ny teniny koa tsy mety maty fa tonga ny fotoana ankehitriny hamerenana n'izao tontolo zao hiverina amin'ny Andriamanitra Abrahama io iayavano anarany ary zay fitanareo hitapoky temperena ny famarinana afaka nyfahotana zay miaraka aminy alasa parfait ary isan'izany zao ny tenin'ny mpaminany farany Israeliana zavatindrindra ny tenin'ny mpaminany Israeliana zay farandrindra hoe Yahoshua zay mbola atoro antsika ihany koa moa hoe lehilahy ray manambady vehivavy ray fa efa tsy parfait anao raha vao lehilahy anankiray manambady olona telo nefatra na dimy na folo raha vao mihoatra indray dia efa tsy mety voatran'izany tokoa na namboarany Andriamanitra ny olombelona araka mibokatra any amin'ny Genesisy na ny Beresita ny Jiosy hoe lehilahy ray ho an'ny vehivavy ray ary vehivavy ray ho an'ny lehilahy ray raha vao zany dia efa tsy tanteraka ianao vous n'êtes pas parfait ka izany teny rehetra zany no ampitaina amintsika ny amin'ny fahamasina sy ny famarina raisana tokoa nge ny raha hoe tena manana miaraka amin'izany Andriamanitra Abrahama zany tsy mety mampijaly io nge io e raintsika ohatra fotsiny any hoe na ianao manambady vehivavy be dia be io dia ianao tsy eritreritra fa tsy alahelo ny anankiray amin'ireo efa mitondra alahelo izy dia efa tsy mety ange zany zay ny tonga an'Andriamanitra hoe lehilahy ray ho an'ny vehivavy ray ary ny fifankatiavana dia tokony hitovy zany io Andriamanitra Abrahama io tsy mety miangatra mihitsy io tsy hoe ianao ihany mieritreritra momba ny teninao fa tsy mieritreritra ny hafanao zany le Andriamanitra Abrahama ohatra zao zany ny fitsangatsanganao tsy menatra mihitsy ianao dia mitsangatsanga fotsiny zao satria fitsangatsangana anie zany sary hoe tsy vadinao nefa mivadinao zany zao fa fitsangatsangana zany eo zao dia maniry oatra ny anana zany zavatozy amina tamo mihitsy igny anisan'izany zao hoe tsy mahaparfait anao daholo ny sary oatra an'izany ianao miteny ratsy ianao misoloky olona io na ianao misoloky olona io nge fa ratsy mandainga mamitaka zany efa tsy mahaparfait anao zany fa ny olona miaraka amin'ny ely tsy me manao an'izany tso tena parfait izy ary zay ny aton'izao fanambarana zao ary mahatonareo avotana ne lasa olona parfait ka iza moa ny olona tsy tia zany fa izany miaraka amin'ny ely lasa parfait anao tsy voatoriana hoe ampianarana efa misy angely izy tsy hoe zatra voatoro anao fa za rehefa iainan'ny olona zany ho an'izay efa miaraka amin'ny ely rehetrarehetra mafinaritra zany sary zany ary zany ny tao manantsika tehetra zany vita zany zay jerevatselema manaraka indray hoe hotoizantsika eny ihany fa inareo foana toy ny hoe inona indray mbola fampianarana mikasika an'izay mbola sy ny jerevantsika ho fanaporofona hoe miverena amin'izay amin'ilay Andriamanitra tena marina ny Andriamanitra ny Abrahama iayavano anaraka ary arao ny tenin'ny mpaminany Israely aniny fa raha voatra zany dia tsy ao anatin'ny linina ny marina mihitsy hoe vous n'êtes pas dans la ligne de la vérité tsy ao mihitsy tena hors sujet mihitsy ianao ka zay ny asan'ny Ely mamerina anao ao mbo ao voavondry daholo ny olombelona rehetra satria efa any ny mpandringana efa manao ny asany ny mpandringana efa mandrava reo zay ny antony amonjenaingana rehetra rehetra io satria tsy azonareo toerina io zavatra io efa any izy any ny Ely amin'ny teny fotsiny reo nefa ny azy efa atao ka samy mieritreritra atsika fa tena fanavotana zao manavitra ny olombelona rehetra Ely mialohan'ny anam-potena anareo ny aiza koa ny ampitombona zany dia ho hitantsika eny re aleo ny tantara indray ny ampiseho ny marina fa zay ny teneny ela rehetra izy ho tanteraka zao hoe da nareo kely ny historan'ny Rosianina sy ny Ukrainianina io dia arao kely hatramin'ny farany efa nampianariko anareo fa ho maty ny deuteranareo to ambonin'ny tany dia ho hitantsika eo ny toy ny fanambarako teto daholo zany fa zay aloha ny amin'ny androany mazava zany teny fa rehefa tianao zany ny tena araka amin'ny Andriamanitra Abrahama ilay teny hoe Andriamanitra Abrahama ilay tena marina dia ny anarany dia iayava ary any amin'ny bokin'ny Sefer Torah no ahitanao anazy iny ny trana indrindra ary izay miaraka aminy dia tsy tia manao ratsy intsony ary tena lasa parfait zay fa dia tena anjaranao zany misafidy
iaraka amin'ny io andriamanitra Abrahama io iaiavanao nale ary manara ny Elia am'izay manompo zao manara ny Elia anavitra anao zany Eliaza amonjy anao ho lasa homme parfait anao tsy misy zatra atahoranao intsony zany hoe ho any fiainana mandrakizay zany fa izany no tena fiainana mandrakizay zany ho any amin'ny andriamanitra Abrahama iaiavanao nale ivavakisika sotra betsika tatamalaly iava fa ianao tokoa no naniraka ary nataoko ny asanao ary mbola anao indray azy aho mbo famonjena ho an'izao tontolo izao zao teny izao tena fanafotana ho lasa tena tsisy kianina intsony ny olona homme parfait fa izany ny antony namonjenao azy izany natonga ny teninao tamin'ny Abrahama hoe ho fitahiana ho an'ny fiaina rehetra ho fanafotana ho azy ny dikan'izany sotra betsaka tatamaly iava efa mandeha ny teninao amin'ny fanavotana ary ho tonga hatrany amin'ny fanafahana izao teny tena hoe lasa olona vanina ny olona lasa olona sambatra ny olona lasa olona tena manana fahasambarana ny olona rehefa tafaraka aminao fa izany tolo ny antony sao iza moa tsy maniry an'izany fa ankehitriny dia efa tena misy zany sambatra izay tsy mba manota intsony ary sambatra izay efa lasa tanteraka izy ka tsy tia ratsintsony nalakalena dada iava malalo sotra betsika ny amin'ny teninao rehetra ary mbola ho avy ny fampahafantarana ny zavatra rehetrarehetra izay mikasika ny amin'izao famonjena izao dia avy amin'ny tenina hoe mpamina ny Israeliana no inonareo dada iava malalo sotra betsika ny amin'ny famonjena izay nomenao ny olona izay efa iainanay ankehitriny voninahitra nao mandrakizay ary minaranao hoe ahosoany naovana ny teny rehetra halleloia amen dia mirary soatsiketra samy hotahina amin'ny zetra ataotsika hotahina amin'ny zetra hoalalakalentsika ary manarahany dadamaly iava fonjeny fananao ary aroviny fananao mba ho tonga soany amin'ny lanitry ny lanitra sy manota intsonya misy zany dia samy tahina soataony amin'ny araka indray mandra-piona mandra-pesaka elo matoly azy